Vaovao momba ny tontolo iainana anoizantsika ny fampahalalam-baovao nandritra ny fihaonana tamin'ny mpampalala vaovao androany tetsy amin'ny trano fandraisam-bahiny. Ireo fivondrona ny fikambanan'ny fiarahamonim-pirenena miasa eo amin'ny sehatry ny tontolo iainana tatitra mikasika ny fitantanana ny ala na gouvernance forestière eto amintsika izay mbola mila ezaka ary mila ampahafantarina bebe kokoa ny andinindin'izay. Mbola betsaka ny dingana tokony ataon'ny firenena malagasy eo amin'ny fiarovana ny tontolo iainana raha ny nampahafantarina androany tetsy amin'ny trano fandraisam-bahiny Colbert. Voalohany rehefa nomena ny ohatra zany ireo indicateur hitsarana ny gouvernance forestière, indicateur anekena eran'izao satria nataon'ny Banque mondiale sy ny FAO izy rehefa nitestena tany amin'ny pays africain sy Russie dia tsy aotra gasy. Tsy mahazo loty ambany zany gasy hoe zéro, zany hoe manana iangana zany ny gasy, kanefa kosa tsy mahazo moyenne. Raha 4 zany ny noty ambony indrindra atsotsika bonne gouvernance dia 2 ny ambony indrindra raha ny eto Madagasikara, zany hoe misy ezaka lehibe zany tokony atao mba hamerenana an'izay gouvernance forestière zay ary indrindra satria voatsikaritra tao izay zavatra hoe mba hialantsika amin'ilay hoe fiarovana be fahatany fa hidirantsika amin'ilay hoe capital naturel ny ala, zany hoe capital zany azo ampiasaina mba hiteraka zanany nefa koa tsy azo laniana mba hisiny zanany foana. Voamarika fa isaky ny misy krizy eto amin'ny firenena dia miakatra ny tahan'ny fanondranana azo sarobidy tsy ara-dalàna. 50 contenera isa-taona izany ny taona 2000, 290 contenera ny taona 2020 ary maheny 210 contenera ny taona 2020. Anisan'ny tondran'ny mpandrindra nasionaly ny Alliance Vargas fanazavana ny lesoka izay misy eo amin'ny resaka fanondranana tsy ara-dalàna izany. Manana lesoka ngezabe aloha tsika mikasika io resaka andramena io. Ny lesoka voalohany zany dia ananatsika ny lalàna mandrarana izy io, ananatsika ny lalàna manasazy, manome ny sazy amin'izy io, izay sazy enjana, kanefa banga ny fampiarana an'izany. Ny fampiarana dia tsy inona ary tsy mitsahatra moa zany zay teny an'izay hoe avoaka ny ordonnance mametraka juridiction spéciale afahana mitsara ny resaka gouvernance. Fa raha tsy izany raha tsy miatra ny lalàna dia ho zava-poana ny resaka ara-teknika. Zay zany tsikaritra ngezabe. Tsikaritra faharoa ny fanondranana io hatramin'izay dia eo amin'ny volana Desambra sy eo amin'ny volana Jona io, ary indrindra rehefa manakaikaiky ny fifidianana dia mba hatonga antsika zany mba tsy ho very ny ezaka rehetra natao nandritra n'izay 20 taona nanovana ny programme environnemental atsika zay zany dia tokony dian'izao zany tsika dia efa mandray andraikitra satria mbola mitohy foana ny fanondràna tsy ara-dalàna ary efa hitantsika angamba le hoe misy tratra tsy misy tratra roa izay azo lazaina hoe mariky ny fandraisana andraikitra, zay ny ataontsika hoe point positif amin'izy, fa ny point négatif dia hoe mbola misy foana le izy. Anisan'ny sosikevitra nasiany teny androany ny fanatanterahana fikaonan-doha na assise izay kasaina ho tanterahana amin'ny taona 2024 ary nomafisina fa manana anjara toerana sy andraikitra lehibe.